Salama daholo e. Raha araky ny voatsikatra reo namany a fa ny fafako a le publication ko mikasika ny ambondrona satria tena trop loatra le attaque nahazo azy zany tamile izy tena nataon'ny olona angaretona ny manahirana am'izao a de ny merina ny tena betsaka indrindra ny olona Antananarivo betsaka indrindra manaraka ny koto nefa ny merina tena tezitra mafy ny koto a ka zay no manaitra ny koto hoe ny faiziny vahoaka Antananarivo satria nisy olona eo amin'ny arivo a enina amby valopolo sy eninjato sy arivo a désabonné resaka ambondrona hoe za tsy tia ambondrona ndakako hoe maivana le raokany ambondrona de zay a no natonga ny olona za hiala tsy raraka anao tsony etratarao zany zany le hoe en fou le olona misaina en fou a de tsara ihany hoe ina moa zany fanazava kely satria tsy tia mahazo lasa be de be zany ny olona lasa tsy tia mahazo zany satria zany telo tsy tia ambondrona tsy tia ambondrona de zay nahasoken'ny olona de désabonné be de be miteny teo tena hiala satria le filazako hoe za tsy tia ambondrona zay a no anompany olona ana zay no elan'ny olona mipejy teto nandritry ny 20 andro a de teto am'le filazako mikasika ny ambondrona nanao chute farany ambany indrindra karakory jiaby nisy raha raiky nampa lazalasa sainanaka hitanareo histoirany nisy olona ny critique ambondrona iny za zany fa tsy de teny anaran'olo satria hainareo tsara hoe matetika zaho tsy mitovy hevitra amin'olo surtout rehefa izy miala am'le resaka politika fa miditra am'le attaque personnelle méchanceté gratuite de iintimider olona foana izaka izy mahita olona mba hoe miakatrakatra malazalaza anazy amin'ny fotoanany iny tsy maintsy idirany foana de tsy maintsy critiqueny foana za tsy tona anaran'olo fa zaka raiky tsy karitrako dia ny hoe atsika kotie mbola lavitrezaka amin'ny fahaizana amiray ina mety maro anareo tsy tia raha teneniko ty fa raha zany marina raha manaraka atsika jereo zao ny teny artiste ambondrona izy maro amin'ny reo Antananarivo satria ambondrona vraiment Antananarivo izy tena hoe maro pahay amin'ny faritra izy maro pahay foana koa fa Antananarivo zany rien à dire il est vraiment là au sommet de hitanao hoe mahay amiray ina reo satria iny nendreo iarovandreo fa atsika olona raha misy olona raiky miteny olona manaratsy na manambany olona côtier mitovy amintsika na foko inona de atsika côtier foana ndro mandeha manampolo iny mipartage manambany olo iny tsy mahay manome force an'le olona tanàna raiky amintsika iny lasa dire quoi satria za anisan'olona raha misy adisona ataoko ohatra hoe za manao publication de publication ataoko iny maro olona tsy mitia na maro olona mitia na de maro ara olona tsy mitia tsy ataoko tambana mihitsy zany andeha analana raha noteneniko na hoe quoi que ce soit quitte hoe mandeha s'excuser za de après mitohy fiainana mais j'accepte mes torts contrairement à d'autres qui sont pour moi des pervers narcissiques satria pervers narcissique matetika tiany zany izy amin'ny mason'olona imaginazy mila au top olona jiaby mila rehefa ivelany zany izy olona jiaby mila mitia anazy na hoe izy zany mila hoe le plus intelligent na le plus tchakwin le plus parfait quitte à dire le plus parfait quand on veut vraiment exagérer et c'est dommage un petit côtier oui atsika tsy mahay mifanampy entre atsika atsika tsy mahay mifany meilleur entre atsika raha mijery koa nareo
Antananarivo ao misy karazana agence anatiny ao amaroany influenceurny tanà jiaby satria maninona reo mifanomehery reo mifanampy fa tsy zany ny atsika mba hoe atsika za tsy anatiny fa le olona mba hoe malazalaza amitsika entre côtier ino raha ataontsika na mifanalabaraka na mifanambanimbany na donc andesinareo hoanatra raha nandalo niany tamin'ny resaka ambondrona sy karakory fomba nandraisan'olona tantananarivo tao anazy. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais plein de bisous, bonne soirée.